Alleloia. Miaraba-tsika indray amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity andron'io ity mbola tafaraka eto amin'izao toerana izao. Miaraba ihany koa izay manaraka amin'ny alalan'ny tambazotra dia asiako filazana kely dia n'izao satria tsy voasorata amin'ny pejy misy fifadikanana rehefa avy eo amin'ny 12 sy fahefany eo tapaka kely zany ny emissiontsika afahanao mimakomana dia afaka miverina indray ianao eto amin'ny pejy anaranao ny fifadikanana. Fa ilay mahety tatsika tsiraray avy, fa ilay koa miaraka amintsika tsiraray avy izay tonga eto anio. Anareo hoe faly aloha so zareo faly rehereto. Dia mino androany fa matanjatanjaka tsara ny vavoninao hiatrika an'ilay afatra eto fa tena ohatra mila vavony matanjatanjaka kely izy ity mantsy ary raha tsy matanjaka ny vavoninao dia hiesony ianao ampovoambony ao. Fa rehefa matanjaka ny vavoninao dia ho hitanao ny tsiron'ny afatra izay omen'ny tompo anao androany. Amen. Za aloha mino fa tena azo androany. Azo androany. Raha mino an'izay koa ianao mba lazao ny akaikinao za koranga mino fa azo androany. Za tsy hiala mainy eto androany ka. Tsy hiala mainy eo ta androany. Amen. Za sika maka teny vitsivitsy maromaro ary hidirantsika amin'izany tongokisoa sy tsaramaso zany. Ndao atombotsika tao amin'ny Jaona 4 ty raharaha ty. Jaona 4 andiny faraka amby 20 ka hatramin'ny 4 amby 20. Jaona 4:21 ka hatramin'ny 24. Toy izao mivaky ny teny avy hatrany amin'ny anaran'i Jesosy. Hoy Jesosy tamin'ny ravehivavy izay teo amin'ny fatsakany Sikara. Ravehivavy minoa fa avy ny andro tsy amin'ity tendrombohitra ity na ny Jerosalema aza no ivavahanareo amin'ny ray. Ianareo mivavaka amin'izay tsy fantatrareo, izay kosa mivavaka amin'izay fantatray, satria avy amin'ny Jiosy ny famonjena. Enotsika tsara amin'izay ary 23. Fa avy ny andro sady efa tonga ankehitriny. Raha ny tena mpivavaka hivavaka tao mafy hoe amin'ny ray, amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Fa ny ray koa mitady ny mpivavaka aminy ho tahak'izany. Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. Jaona 7. Matteo 7 azafady. Matteo 7. Matteo 7 andiny 17 sy 14. Toy izao mivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Midira mivavahady ety ianareo. Fa lehibe mivavahady ary malalaka ny lalana izay makany fahaverezana dia maro miditra any. Fa ety ny vavahady ary tery ny lalana izay makany amin'ny fiainana ka vitsy ny mahita azy. Galatiana 4. Galatiana 4. Vetivety kely.
Galatenina toko faefatra andininy fa raika amby roapolo. Toy izao mivaky ny teny aminaran'i Jesosy. Milazà amiko ianareo zay teo ambany lalàna. Tsy renareo va ny lalàna, fa voasotra hoe Abrahama nanana zanaka roa lahy, ny anankiray tamin'ny andevavy ary ny anankiray tamin'ny tsy andevo. Kanefa ilay tamin'ny andevavy dia nateraka araka ny nofo, fa ilay tamin'ny tsy andevo kosa dia nateraka tamin'ny teny fikasana. Ary zany dia azo atao fanoharana, fa izy roa vavy ireo dia fanekena roa, ny anankiray avy tamin'ny tendrombohitra Sinai ka miteraka ho amin'ny fandevozana dia Agara zany. Ary ny hoe Agara dia tendrombohitra Sinai any Arabia, ka mifamaly amin'ny Jerosalema ankehitriny, fandevo izy mba amin'ny zanany. Fa Jerosalema any ambony kosa zay renitsika dia tsy mba andevo. Ary farany dia ny Hebreo 10 andininy 9:30. Hebreo 10:38. Toy izao mivaky ny teny aminaran'i Jesosy, ary ny oloko marina dia ho velon'ny finoana, fa raha miemotra izy dia tsy sitraky ny fanaiko. Amen. Amen. Ireo teny ohatrany tsisy ifandraisan'ireo no ifampizarantsika amin'ity andro anio ity. Hitantsika eny ihany izay loha hevitra mety hoe velon'ny finoana fa etsikelikelytsika arak'izay fitarian'ny tompo androany. Lasana bavy zavatra anankiray anisan'ny mahafinaritra dia amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia te hivavaka ny olona sady tia mivavaka. Zay aloha zavatra mahafinaritra. Fa ny zavatra mampalahelo dia izao, ny ankamaroan'ny olona dia mivavaka fa tsy ao amin'ilay tokony ho izy. Ny atao hoe ao amin'ilay tokony ho izy, tsy ilay trano fivavahana, tsy ilay anaram-piangonana, tsy ilay fomba fatao na ny fomba tsy fatao, fa ilay ao amin'ny tokony ho izy dia Jaona 4 io no mamaritra ny torinany goavana be eo amin'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao. Misy sarina tendrombohitra izay resahany Jaona 4 izay azavainy Galatiana 4 ihany koa avy eo. Resaka tendrombohitra daholo ireo roa ireo. Ny Jaona 4 dia ady hevitra Jesosy amin'ilay vehivavy Samaritana. Ozy ilay vehivavy Samaritana eto ny tokony hivavahana, satria teto ny sehoan'Andriamanitra nanomezany ny didy aman-dalàna. Fa ianareo jiosy dia mivavaka any Jerosalema. Fa ozy Jesosy niresaka teo amin'ilay Jaona 4 hoe samy diso na ny mivavaka eto na ny mivavaka any Jerosalema. Amin'izao fotoana iainantsika izao. Fa ho avy ny andro ozy izy, ary efa tonga ankehitriny, tsy eto intsony ny fivavahana, ary tsy any Jerosalema intsony ny fivavahana, fa aiza amin'ny fanahy sy ny fahamarinana. En esprit et en vérité. Atao hoe fanahy dia ny fivavahana amin'Andriamanitra dia tsy etsiketsika ivelany intsony. Tsy resaka hoe manao akanjo lobaka ny rahalahy dia velondrirana ny ambany, dia vehivavy manao zipo lava be. Tsy resaka intsony hoe ity misy trano anankiray, bâtiment, dia ato isika miara-miangona, dia ato isika miara-mivavaka, dia ahoana fomba fataontsika, dia tsika mitsangana, dia ny sasany mipetraka, dia ny sasany nasiana fandoalehana, dia ny sasany tsy mila mandoalika, ny sasany misy mozika, dia ny sasany tsisy mozika, ny sasany tonga dia ambony tsino mipetraka, satria izay ny fomba fanaony ihany na fomba fanaony ihany. Zao ny fomba fiantso an'ilay Andriamanitra, fa zao ny tsy mety, zao ny ohatran'izao, dia zao ny ohatran'izao. Fanompona amin'ny hita maso zany, fanompona amin'ny zavatra hita maso zany. Fa ny fanompona ao amin'ny Jesosy Kristy dia fanompona ao amin'ny tsy hita maso, ary ny fomba fahana miditra aminy dia tsisy afa-tsy ny ny fanompona an'Andriamanitra ato amin'ny tontolo miaraka amin'ny Jesosy dia finoana
Hébreu 1:20 tsy misy azo atao azona sitraka aminy raha tsy amin'ny finoana fa izay rehetra manatona azy dia tsy maintsy mino fa misy izy ary mpamalisoa izay rehetra mazoto hitady azy. Ny fiarahana amin'Andriamanitra raha lasiana bavy ny tontolo mpivavahantsika ao amin'ny Kristy Jesosy dia finoana tsy fombafomba. Tsy resaka akory ary felana amin'ny ratsy fanao. Tsy resaka akory ary hoe tsy mangalatra, tsy mandainga, tsy miteny ratsy, tsy izao, tsy izao, tsy izao, tsy izao. Fa finoana no voalohany indrindra. Mbola ho ianao hatreo ndrositsika ary amin'ilay resaka. Finoana inona ary? Finoana inona? Finoana ahoana? Finoana tahaka ny ahoana? Fa eo mantsy no problema ao anatin'ilay izy. Mino ange, mino e, mino. Mino an'Andriamanitra ray tsy tompana ny lanitra sy ny tany hampanao nanina sy nanina tsy tadidiko tsony ilay tsitsy. Nasindrareo fanekempinoana karazany maromaro mihitsy ilay izy. Fa tsy izay ilay finoana. Tsy izay ilay finoana. Fa inona ilay finoana? Ilay finoana dia izao nambaran'i Jesosy izay nivakiantsika teo. Ozy izy hoe le amin'ilay Matthieu 7 entiny midira amin'ina ozy izy? Vavahady ety. Midira amin'ny vavahady ety. Fa ety ny vavahady miditra any amin'ny fiainana. Fa malalaka ny vavahady mandeha any amin'ny fahaverezana. Ary mandeha any ianareo amin'ny lalana tery. Fa malalaka ny lalana mankany amin'ny fahaverezana. Tery ny lalana mankany amin'ny fiainana kosa. Inona io zavatra ambarana io? Inona io zavatra tenenina io? Rehefa manontany ny olona ianao isam-piangonana dia ny doktrinina andry zareo ny avoakany rehefa miresaka an'io ianao. Raha ny anankiray zao ohatra manao tandrina lalàna ianao dia ozy hoe vavahady ety dia tsy mihinana kisoa dia vavaka sabotsy dia tsy mipasoka rehefa sabotsy dia tonga soma tsara ho am-piangonana. Mandeha amin'ny anankiray indray ianao dia ny vavahady ety dia tsy manao izay tiana atao. Raha anankiray indray miresaka fivadikana ny vavahady ety ozy izy. Ka ny olona rehetra mahavita an'izany izay mahatonga azy hoe vavahady ety. Mandeha amin'ny anankiray indray ianao ny vavahady ety. Yoshua izy. Vitsy ozy izy mandeha aminy dia jerenao tsara fa vitsy ny manaiky an'izany. Jesosy daholo no antson'ny olona rehetra. Jesosy ny antson'ny olona fa zany Yoshua sy Yoshua zany tsy antson'ny olona zany. Zay ny mahavavahady ety azy. Fa ny vavahady ety raha lasiana bavy dia ny finoana Jesosy. Inona tsara vavahady ety? Satria manino zany vavahady angeozy izy. Tsy marina zany. Zany vavahady. Raha zany idiran'ny olona dia mahazo miditra izy dia mahazo mivoaka dia mahazo hanina. Ny olona mino an Jesosy fa ny olona tsy mino an Jesosy. Hoana indray ary zany resaka izany. Mino an Jesosy ny olona. Mino alay nateraky Maria Virgine ny olona. Mino alay nitsangana tamin'ny maty. Mino alay namadika ny mofo, namadika ny rano divay, namadika ny mofo 5 sy zany rano 2 ho navoky olona tsy omby 5 tatarainao zany olona. Mino izahay. Matsiaro ny Jaona 9:9. Izy Jesosy miresaka. Maro izy ny olona izay niaraka taminy. Fa navoakany amin'izay ny teny hoe zany mofo maina izay nidina avy any an-danitra. Dia ireo olona nino ireo ihany nanomboka nandray vato. Dia teo ninona eny. Fa zany mofo naina zany mampisalasala sy ekda be loatra zany. Ataonay ahoana ny fihinanandrangà. Ataonay ahoana ny fisotro ny randrangà. Le nino tato ihany no tsy mino satria tsy izay finoana izay le izy. Fa ilay finoana izay resahana sy ambara tao anatin'ity afatra ity dia le finoana fahanao miditra ao amin'ny tontolo n'Andriamanitra. Inona tsara? Jerenao tsara ity zavatra nataon'Andriamanitra ity. Tamin'ny testamenta taloha izy dia izy no midina dia ho anivon'ny olona. Izy no midina.
rehefa mamaky ianao miboky Exodosy, Levitikos, Nomery, Deutéronomia, dia eo androraona eo no famantarana ny fanatrehan'Andriamanitra. Dia miakatra eo ambony eo izy io amin'ny vanim-potoana mihetsika ny Israely. Fa rehefa miteny hoe mijanona ny Israely dia midina izy io, midina ilay fanatrehana. Rehefa midina amin'ny fanatrehana dia mahazo miditra mpisorona sy mpisorona be. Raha vao miantona ilay andry afo sy androraona dia tsy mahazo miditra ao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ny olona. Inona ny dikan'izany? Tsy ilay olona ny tafiditra, ilay olona manao fomba-pivavahana fotsiny, fa Andriamanitra no midina eo anivon'ny olona. Fa tonga ny Jaona toko fahaefatra ary ny antom-piavian' Jesosy dia nandrava ilay fomba-pivavahana testamenta taloha izay misy an'Andriamanitra midina. Tonga ny Jaona toko fahaefatra tsy midina intsony Andriamanitra. Fa inona? Zandray mampiakariny. Azonao? No triarin'i Jesosy ilay lamba tao amin'ny efitra masina indritra tao amin'ny tempoly. Tapitra ilay Andriamanitra midina. Fa manomboka izao zany vavady amin'izay hozy Jesosy tsy mahita an'Andriamanitra hidina izany intsony ianareo. Izay te hiona amin'Andriamanitra aza manantena azy hidina. Fa izay te hiona amin'Andriamanitra rehetra tsy maintsy miditra amin'ny Jesosy vavahady. Tsy tafiditra ao raha tsy Jesosy vavahady no hidirana. Ary izany koa ny fanambaran'i Jesosy, izany no lalana sy famarinana ary fiainana. Ilay vavahady eto izany dia izy Jesosy. Ary ilay lalana tery Jesosy. Ny ahafahanao miona amin'ny ray dia tsisy afa-tsy Jesosy. Ary ny ahafahanao miditra ao amin'ny tontolon'ny ray dia tsisy afa-tsy ny finoana ny zava-bitan'i Jesosy ho anao. Izay ny tenenako anay betsaka mino fa tsy mino. Mino ny olona an'Andriamanitra ray tsy tompanao ny lanitra sy ny tany sy ny blablabla rehetrarehetra. Fa tsy manana finoana izy hidirana ao amin'ilay tontolo Andriamanitra. Azonao? Tsy hanana ilay finoana. Tsy hanana. Raha manana izany finoana izany ianao dia miteran'Andriamanitra ny finoana rehetra. Mankalaza azy ho tompo. Fa izy amin'io izany no nomenao kadony izany. Kadony finoana. Ozy eo boky asan'ny apôstôly ao rehefa nitory teny sadediko tsony na Petera na Paoly. Ary izay rehetra voalahatra ho amin'ny fiainana mandrakizay izy dia nino. Voalahatra aloha dia nino rehefa avy eo. Fa tsy hoe izay rehetra nino dia voalahatra tamin'ny fiainana. Non. Izay rehetra voalahatra nanana kapasité de foi. Izay rehetra nanana ny anarany voasoratra ao amin'ny boky ny fiainana dia manana kapasité hiditra ao amin'ilay tontolon'Andriamanitra, mandalo amin'ilay Jesosy vavahady dia miditra ao amin'ny tontolon'Andriamanitra. Satria izay ilay fivavahana ankasitrahana. Ny iray koa dia mitady ny mpivavaka ao aminy ho tahaka izany. Ho avy ny andro raha vehivavy ary efa tonga ankehitriny. Ny mpivavaka tsy hivavaka intsony eto amin'ity toerana ity. Ary tsy hivavaka intsony any Jerosalema. Firifiry ny olona amin'izao fotoana izao. Mbola mivavaka ho any Jerosalema foa. Na Baibola misy izany ampianina anareo mankatava ny Jerosalema zavitsahatra. Dia mbola variana any Jerosalema aloha. Fa ny Jaona toko fahaefatra no nanasaraka tsara ny tontolo-pivavahana rehetra hoe tapitra treo ny tontolo-pivavahana ao amin'ny tamaso. Izay mahatonga tsy miexige mihitsiny ato amin'ny tontolo fanompoana hoe ny akanjonao ranabavy dia tokony 0 sentimetatra. Tsy miexige an'izany. Fa ianao tokony ahenao mifana ny zavatra izay resan'ny tompo aminao. Tsy exige n'izany. Avela fotsiny any anatina ihany misy manongo tena ihany tehiteny amin'ny maha-olombelona eto ohatra ny tokony mba teny. Fa ny anatiny koa izay resako aminareo za tsy hanala ny liberté anareo izany. Fa hoentiko fotsiny nareo amin'i Jesosy. Rehefa tonga eo nareo dia fantatra reo izay tokony atao. Fantatrao. Fa ny problema goavana indrindra ao anatin'ny tontolo-pivavahana tsy tafiditra eo anatrehan'ny ray olona. Fa manao fanompoana aty ivelany. Efa ina problema ao izay Jesosy ny resaka. Ny zanaka ny mpanompo izy tsy mba mitoetra mandrakariva izy. Fa nino? Ny zanaka no mitoetra. Zareo amin'izay ilay Galatiana toko fahaefatra. Zaho izy Paul miresaka aminareo an'ity zavatra ity. Nanana zanaka roa
i Abrahama. Ny anankiray avy amin'ny nofo, fa ny anankiray amin'ny teny fikasana. Ilay avy amin'ny nofo dia andevo, fa ilay amin'ny teny fikasana kosa tsy andevo. Dia misy jeu de mots somary mikorotana kely ao anatin'ilay tantara raha tsy azo ilay izy. Miresaka izy an'ilay avy amin'ny nofo aloha, izay Ismaela. Fa ilay Ismaela avy amin'ny nofo dia projeteny indray amin'ny ilay tendrombohitra Sinai. Efa inona zavatra nitranga teo Sinai? Didy sy ny lalàna. Ary ny didy sy ny lalàna ve nomenan'i Ismaela? Tsy nomenan'i Ismaela ny didy sy ny lalàna, fa nomenan'i izy Isaka. Zany hoe raha vakiana tsotra fotsiny amin'izao dia ahoana ity zavatra resanim-polo ty ohatrany tsy mazava tsara. Lazainy fa nateraka araky ny nofo Ismaela, dia nefa Ismaela tsy nomena ny didy aman-dalàna, fa ilay nateraka araka ny teny fikasana no nomena ny didy aman-dalàna. Dia avy eo izy manazava amin'izay, zany hoe ao amin'ny naturel dia natao hoe andevo dia Ismaela, fa ao amin'ny spirituel natao hoe andevo dia Israel. Tsy mitovy ny Israel sy ny Ismael, misy R sy M fotsiny mifanakalo. Fa Ismael ilay ao amin'ny nofo, ao amin'ny hita maso no zanaky ny andevo, fa ao amin'ny ara-panahy kosa ny jiosy no mbola taranaka andevo. Dia manazava amin'izay tsika kosa amin'izy. Ny Jerosalema tsika dia aiza? Raha mamaky tsara raha mienitra azy tsara. Aiza tsy hita maso. Io ilay tontolo mila vantananao. Io ilay tontolo mila hidiranao raha tena zanak'Andriamanitra marina ianao, manana akse ao ianao. Amen. Sasenao tsy tokony anoba atao amin'ny hita maso. Andeha amin'izay tsika amin'ilay Hebreo 10:7 teo. Zany ambaran'ny tenin'Andriamanitra izay nivakitsika teo. Ny oloko marina. Ndika ilay oloko marina dia zao, ny tena oloko. Inona tsara? Tena oloko. Zay ilay projection Jaune 4 ho avy ny andro rehefa tonga ankehitriny ny tena mpivavaka aminy. Dia tsy mivavaka amin'ny tena intsony. Tsy mivavaka amin'ny seho hita maso intsony, fa mivavaka amin'ny fanahy sy family. Apetrao amin'izay fantaniana amin'ny tenanao. Raha tsy tadidinao fantaniana dia irerenjerena ilay izy ananitra. Sa manompo amin'ny hita maso. Fa rehefa manompo amin'ny hita maso ianao dia piso ianao. Iverenantsika kely ilay vavahady etsy ilay lalana tery. Raha lasena vavy. Ilay vavahady eto isika Jesosy. Maninona moa ny finoana an'i Jesosy natao hoe vavahady ety? Maninona ny finoana an'i Jesosy natao hoe lalana tery? Vitsy ny mahita azy. Zay mitsy. Tonga teo Jesosy. Tsy tanina. Nanatony zarina sesitsika voalohany Nikodemosy. Théologien mahay, mpampianatra eny amin'ny université. Fa vao niona tamin'i Jesosy fotsiny teo Jesosy zao laza ekonomi koa. Tsy maintsy ateraka indray ianao. Vao mahazo mahita ny fanjakana. Tsy azo niko tena zay. Inona ataoko ahoana ozy izy nifiverina indray ao kibon'ny mamanay. Izy rehefa 20 taona, za ty efa radada. Ataoko ahoana indray ny mbola hiverina ao kibon'ny mamanay. Miaraka amin'ny fahaizany rehetra Nikodemosy. Tsy tafaverina ary tsy mahita ary ilay fanjakana. Tsy hita Nikodemosy ilay lalana tery. Tsy hita Nikodemosy ilay vavahady. Aza miadevitra amin'ny olona hoeamisy rahina misy vavahady ohatran'izao. Dia hoe mora kokoa ny rameva makatsy makao tsisy ilana azy. Ilanao an'izany dia tsotra. Ilainao dia tsotra hoe Jesosy any vavahady ary zava-panahy io resaka. Ary hivitra ao amin'ny vavahady. Tsy maninona izay anaran-tanàna sy anaram-bavahady any Israely any tsola izany misotranao natao fantatra hoe fa tsy tena izay aloha ny mahavelona. Fa ny mahavelona dia Jesosy Kristy vavahady ary tafiditra ao. Nanatona an'i Jesosy ilay tovolahy mpifady ny ratsy rehetra. Referansa tamin'ny resaka fahamarinana. Fa tsy tafiditra. Tsy tafiditra. Tsy amikerina mpatanjana, fa amin'ny finoana irery ihany. Niny nataonao, zany inge tena mahavalalana mihitsy hoe olona
teolozia mahay tsy tafiditra. Olona niezaka tamin'ny herin'ny rehetra anao zay takily ny soratra masina. Tena hoe raha nisy ny parfait dia parfait le tovolahy iny. Fa tsy tafiditra izy. Inona no ataoko kosa izy mba tafidiriko ny fanjakana. Inona no ataoko fa za mba teo tatiraka. Fa olona mpivarotena taria tokotany taria tafiditra. Olona mpamorietra mpangala-bola n'olona tariny tafiditra. Tsy olany tafiditra tao amin'ilay fanjakany lanitra. Tsy tany everenako le resaka feno hipoka. Ho avy indray zao fety ho avy ny krismasy fa tsy isy andehana milona andehanao rehetrarehetra. Misy fitohanana. Paozy ny malagasy miditra ny be. Fa firy tafiditra. Firy mahita an'izany Jerosalema na eny Paozy. Fa ny ankamaroany olona dia mireharena tsy mety ny Jerosalema. Tsy afidifan-tranon'Andriamanitra fa Andriamanitra. Misy plaka be ohatra. Tsy tranon'Andriamanitra be ohatra tsy vavady any lanitra. Fa ny tranon'Andriamanitra dia Jerosalema na eny. Ny vavady any lanitra dia Jerosalema na eny. Vavady any lanitra dia Jesosy Kristy. Irery any. Zay mandalo amin'izay miditra amin'ny alalan'ny fo. Irery any. Mahafinaritra be. Mahita antsika rehetra. Faly ery mpitarika. Faly ery izahay mpitondra rehefa. Fefeny seza. Iny mba elaela tsy hita. Efa elelika amin'ny tsy hita. Indray izy fa tonga. Tonga indray mifana vakansy. Misy avy any ivelany indray tonga mamaky. Fa zany fifaliana be. Fa fantany tafiditra. Ianao ve tafiditra. Atsy miteny aminao ianao ve nanaiky Jesosy tompo sy mpamonjy. Ianao ve naninona sa naninona vita batisa sa sisa reny zavatra hitamaso. Fa ianao tafiditra. Ianao mivavaka io mandeha fitariana. Tafiditra ao Jerosalema anao ve ianao. Fantaniana milohan'ny zavatra rehetra aloha anao marina ve aloha le Jerosalema. Fa zao tsy anao akory le izy fa Jerosalema olo-kafa le izy zisty aminy. Fa tafiditra. Manana Jerosalema. Tafiditra ao anatin'izany Jerosalema zany ve ianao. Efa nandalo amin'ny Jesosy vavahady ve ianao samy vavaka fotsiny. Ho avy indray zao ny farany taona. Zay tsy maintsy hitaty foana ary zay tsy maintsy hiantso foana. Sao dia mbola misy e. Sao dia mbola misy e. Sao dia mbola misy. Lehibe ny olona milaza izay efa. Fa ianao afaka mahafantatra fona sy fanana. Ato rehefa mitarika fotoana eto rehefa talata dia zao resako amin'olona tsy eto Antsahamanitra ianao amin'izao fotoana izao. Aza mietrehitra tsony eto Antsahamanitra ianao fa ho an-danitra ianao amin'izao fotoana izao manatrika an'Andriamanitra. Zay le mivoana fanekena vaovao sy fomba fanompona ato amin'ny fanekena vaovao. Zay mila vavony matanjaka tsara mihinana an'izany tongosoa sy tsaramaso zany. Fa tsy zakan'ny olona. Ozy ny jiosy igny rehefa nihaino an'ilay izy. Mpianatra ary zany fa tsy ny jiosy akory mpianatra 7:50. Sarotro zany teny zany. Iza ny maheno an'izany. Fa zay natao hoe fanjakan'ny lanitra. Zay natao hoe zava-panahy. Zava-panahy dia zasy ianao miditra ao amin'Andriamanitra. Miditra amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Zasy ianao mahita an'Andriamanitra ao amin'ny tontolo ara-panahy. Zasy ianao rehefa miteny dia maheno an'Andriamanitra miresaka amintsika. Maheno fosy ny fanahinao ampirehetin'Andriamanitra mafana ny any anatinao. Mahafinaritra ery zany eto zany. Azoko atsaina mihitsy Maria ao tongotra Jesosy miaino ny fahampianarany ozy Marta ny ivelany. Tompo, tsy mampaninona anao va ny amelan'ny rahavaviko ahy anompo irery. Ozy Jesosy ety isy lalana ianao Marta. Manompo Marta fa ny tokotany. Loza izany raha lasina bavy. Marta nge sakaizan'i Jesosy. Sakaizan'i Jesosy Marta. Maty Lazarosy. Niona tamin'ny Maria dia nitomany. Tompo raha tetenao tsy maty ny anadahako. Voaka avy ihany koa Marta. Tompo raha tetenao tsy maty ny anadahako. Mitovy tanteraka izy roa vavy. Raha fomba fijerintsika maha-olombelona fotsiny mitovy reo. Fa Virjina 5 adala sy 5 endry reo. Maria 5 endry. Marta 5 adala. Ary ny problema le 5 adala manovokovoka mihoatra lavitra noho le 5 endry.
mila mianatra tsika dimy endry fa tsika tsy mahovoka mihitsy par rapport am'ireo fa marta tena sahirana mafy mihitsy atsy an-dakozia atsy mifiltre le lafarine naovana madelenina ho an' Jesosy kopakafo tena efa tena tera-tsemboka miosina feno arina ny tare raha tsy zany izy hitaraina ny farany hoe tompo tsy mampaninina naovany amelan'ny ravavo koa anompo irery ozy Jesosy nyresaka marta manovokovoka be ianao fa any amin'ny tsy lalana any amin'ny tsy lalana fa mariny ny fidiny anjara tsara zay tsy ho alaina aminy leo ka toko 12:20 misy an'izany tis 40 heures jerenao any an-trano raha lasaina bavy maro be ny olona manompo fa ny ivelany tsy mandalo vavahady tsy mandeha amin'ny lalana any ivelany fa actually kozy izy ao fomba fitenin'ny anglisy maro be amintsika ireo tsy mandalo vavahady intsony ozy Jesosy nyresaka hoe tsy Jesosy fa Paoly Galatianina ry Galatianina dala ozy izy nanomboka tamin'ny fanahy ianareo fa efa nofo ianareo ankehitriny lasa nofo firy amintsika tsy mahita an'Andriamanitra tsony mila honnête tsara ianao mandika ny tenanao fa nandray ianao diso lalana ianao ozy izy pasteur Manasoa teny tantara hoe misy olona miverina mifanao taloha fa ny mahatonga ny fanao taloha miverina raha avako dia tsisy explication fa tsy tokana tsy mahita an'Andriamanitra intsony tsy hanao fanao taloha zany ianao raha mbola mitoetra ao an-tranony ray azonao zany resaka zany tsy hanao ny fanao taloha zany ianao raha mitoetra ao an-tranony ray raha manondra anary ianao ka miverina ao an-tranony ray tonga dia tsy alaise any anatiny tsy mety amiko zao situation zao tsy mety amiko zao toe-javatra zao za mbola manompo Apokalipsy 2:15 manateniny aminao ao izy makasika amin'ny fiangonana aiza le fiangonana voalohany Efesosy ianao manompo be ianao manao karazana asa be dia be ianao tsy manke fotoam-bavaka fa tsy manke fotoam-bavaka tsy midika fa tafiditra ianao azonao le resaka tsy midika fa ao a Jerosalema ianao fa nandray tsika alay-panahy eo amin'ny toeran'ny Maria dia mivadika Marta variana miasa fanompony Marta indray variana mikarakara entrée matsiro be ho an' Jesosy variana mikarakara résistance mampilela ataoko tena tadidiny mandra-pialana eto ambonin'ny tany mitsirony henan-kisoa sy haricot-vert hoe Jesosy moa tsy mihinan-kisoa ka iny jiosy tamin'izany inona sakafo matsiro be loatra amin'ny kisoa lanitsika tsy fantatra tsy inona matsiro akoatran'ireny trondro sy voanjobory oy taoko tena tadidiny hatrany amin'ny fanjakan'ny lanitra io rehefa mandroso ny andro sy ny fotoana ny zanak'Andriamanitra mamotsitra amin'ny finoana avy ny andro any aparany any ozy izy Paoly hiamotra amin'ny finoana ny maro misy karazany roa ny fiemorana amin'ny finoana misy natao hoe apostazia zay le fiemorana lasa tsy mintsy vavadik'Andriamanitra afa iny olona tsy converti nanaraka teny fotsiny dia lasa vavadika zavatra fa misy ny fiemorana ho antsika zanak'Andriamanitra ny fiemorana manomboka tsy miditra intsony zasena manomboka tsy miditra intsony tsika ny asa fanompoantsika ataontsika foana ny vavaka ataontsika foana ny hira mehaitsika ny faneniny mehaitsika ny fomba firy azy efa tsy dia mamalana be intsony mamanta atoato ny asa fanompoana atao foana ho rehefa mandray fanasany tompo mbola tena saotra Jesosy ho ananina fahatesanao zay nge hay foana fa tsy tafiditra intsony tsy maheno an'Andriamanitra intsony tafasaraka lasa ny vola ny zava-dehibe mahatonga ny vola ho lasa zava-dehibe sasy ianao tsy tafiditra intsony nisy fotoantsika nyresaka an'le hoe amidino arena tadidinao zay
am'tio fanananao Matteo 13 nyresakitsika hoe Andriamanitra manome aloha dia avy eo anao mivarom-pananana fa rehefa konvertenao mandroso dia mila midinao indray fanananao mba hiazonanao alay fanomezana tsara indrindra ho inony tsara indrindra foana ho anao. Ny antony zavatra rehetra Matteo ianao mangatsiatsika inona ny antony? Tsy mahita azy tsony ianao. Tsy possible ianao angatsiatsika raha mbola mahita azy. Fa tsy mahita azy ianao no mahatonga anao mangatsiatsika io. Ny mahatonga anao ampaherezin-dava io tsy mahita azy intsony ianao. Ny emotra amin'ny finoana ianao. Nefa ny Hebreo 10:7 dia niresaka teo ny oloko marina dia tsy mino indray mandeha fotsiny dia miditra dia samy vita. Fa nino a? Fa nandray a? Fa manino? Velo ny finoana. Fa raha miemotra izy. Miemotra amin'inona? Miemotra amin'ny finoana. Miemotra amin'ny finoana ianao rehefa tsy tafiditra ao intsony. Ça c'est le vrai danger. Ny ambiny rehetra efa vokatra fotsiny irery azy. Raha kamo mivavaka ianao efa vokatra iny. Aza iny ny tomanina. Izy Jesosy rehefa resaka tamin'ny vehivavy ny omboana iny nilanja ilay azo fijaliana be ilay hita amin'ny maso no hita an'ilay vehivavy. Vehivavy ny Jerosalema dia nitomany izy menaka. Jesosy dia maninona ianao no manaiky an'izao? Fa maninona raha mba niteny hoe tsy zaho ako dia tsy zaho. Mampalahelo milaza n'ity azo be tsy mifaditrovana. Jesosy mitondra an'ilay azo dia ozy izy miresaka amin'ilay vehivavy ny Jerosalema ary vehivavy ny Jerosalema. Aza mitomany ho aho fa mitomany ho anareo sy ny zanakareo. Fa tsy azo ny vehivavy ny Jerosalema hoe inona ny tomaninay aminay. Ianao zao no mijaliko izay no lazainao. Inona ny tomaninay ny aminay? Izay mbola ho hinan-kanina raha toandro ianao omboan'ny olona ambony hazo fijaliana. Dia izay indray ve mampalahelo ao anatin'ilay rara. Nareo koa zany tsy mba azo amindrana fo mihitsy. Ny olona tsy mihitsy ny tokony mba zay so ampaherezinao hoe misaotra anareo misaotra. Tsisy ho very ny valim-pity anareo fa ho hitany raha izay ny an-danitra ireo. Fa tsy ny teny Jesosy. Aza la hita maso ny mampalahelo anareo. Fa ny tsy hita maso ny tontolo tsy hita maso anareo sy ny zanakareo dia olona mampalahelo. So asianao ihany koa raha lasiana bavy. Mety misy zavatra ivelany ataonao référence fa zasianao olo-panahy isika. Olona ara-panahy isika. Andao anontany tena tsika. Nanandrana ilay sakafo tsara atao amin'ny fanjakan'ny lanitra ianao. Raha mbola tsy nanandrana ianao, androany no fotoana. Amen. Mila mitsotra ianao anatrehan'ny Tompo. Tompo zahako tsy mahafantatra zany resaka rehetrarehetra zany. Tsy haiko zany. Ny haiko dia mivavaka lahady na mivavaka sabotsy dia tsy manao ratsy dia manao an'ilay fanikempinoana. Mamaky baiboly rehefa mbo afaka. Dia vavaka alohan'ny sakafo dia vavaka alohan'ny asa dia mangataka fiarovana amin'ny alina. Izay zao fantatro ny amin'izao fivavahana kristianina zany. Fa tsy zany ny kristianisma. Ny kristianisma dia fidirana ao amin'i Jesosy. Jesosy vavahady ary fanompona ny ray ao amin'ny tontolo ara-panahy. Manana relation fifandraisana fifaneraserana amin'ny Dada ao amin'ny Jerosalema ny ambony. Sarana ozy ako amin'ilay tantara teo hoe Israel indray no lasa andevo. Dia zasy ianao tsy nilaza Jerosalema hafa mihitsy Paoly fa tonga dia ilay any ambonina ny rony ny eritreritra any ny Jerosalema antsika ary any ny tontolo fanompoantsika. Amin'ity andro anio ity raha madiva hifarana isika jereo ny tenanao ny oloko marina dia velo amin'ny finoana. Mitoetra ao amin'ny finoana ve ianao. Any ambaram-baiboly daholo iny zany. Antsika fotsiny tsy tonga saina indraindray. Korintena voalohany 4:10. Tanio ny tenanareo raha finoana ny resahana. Navita ozy izy Paoly miazakaza amin'ny fiazakazana. Navita ny azakazaky ny finoana ny aty tsara ny finoana. Izay natao hoe velona amin'ny finoana. Ny velona amin'ny finoana tsy hoe marary aty mino a Jesosy. Mino. Forsena be mata be any fotsiny.
tia maintsy sitrana, tia maintsy. Fa ny finoana Hebreo ihany koa mbola milaza azy toko fa 3 angamba raha tsy diso fa oka isika ho izy azoto hiditra ao amin'izany fitsarana izany. Fa ndrao misy amintsika totsotody any la foi, ny finoana. Ny hery etintsika maharesy zao tontolo zao dia ny finoantsika. Jereo ny etan'ny finoanao, mitoetra amin'ny finoana ve ianao rehefa mivavaka tsika. Mino ve ianao ny famela-keloko Andriamanitra? Mino ve ianao fa tafiditra hifady amintsika dia hivavaka tsika mandritra ny ora iray? Mino ve ianao ny famelan-keloko mila mirehitra anatin'ny fonao zany? Mino a Jesosy ny fanadiovana. Mino a Jesosy fa olona no amarinao, olona no diovinao, olona no menao ny famonjena. Rehefa miangona ny finoana ao anatin'ny fonao dia manomboka maheno zavatra hafa ianao, manomboka henonao hoe tsy ao amina endroit fizika intsony ianao. Tsy ity tontolo hita maso intsony ny fanompoana Jesosy Kristy, tsy ao amina endroit fizika, tsy amin'ny tontolo hita maso. Jesosy manompo an'Andriamanitra ny izay tiany ale rehetrarehetra. Makany tendrombohitra izy mbetika izy any amin'ny désert, mbetika izy any amin'ny tsy fantatro any. Misy fotoana indray eritreretinao hoe tokony hivavaka izy fa tsy mivavaka zany, fa matory indray izy. Dia raha amin'iny matory zany tonga amin'ny fariseo tena gaga mihitsy fa ahoana ty mpampianatra reo ty to sady sakaiza misotro ny mbola mazoto be mihinan-kanina tsy mba ho faty hanina mihitsy. Satria ilay tontolo ara-panahy. Discussion amin'iray ny atsapana hoe eto tokony hifady hanina. Fa tsy hoe mifady hanina nareo dia za koa ve za pastera ve dia tsy mamenatra tsika. Fa tsisy raharainy Jesosy izay opinion ny fariseo any hoe mpampianatra reo to mazoto homana be, mpampianatra reo to miaraka amin'ny anina, to manao an'izao, to manao an'izao, tsisy raharainy azy. Fa ho amin'ny ray izy ny misy discussion. Dia eny hoe eto ala-bavaka, eto tsy mihinan-kanina, eto zao indray ny tokony ataoko. Hoy izy ny resaka tamin'ny Maria raha vehivavy. Ianao indray ve niteny amiko hoe izao tokony ataonao? Mbola tsy tonga ny fotoako, fantatro ihany izay tokony ho ataoko. Zany fiarahana amin'Andriamanitra, tiany ny tompo iarahana amiko, ary zany no fiarahana amin'Andriamanitra, tiany ny tompo ho jereko zasy ianao mitoetra amin'ny finoana va isika. Velo ny finoana va isika, sa efa niemotra isika ka présence de corps fotsiny sisa. Araka ny lazaiko zahay pasteur, faly zay mahita anao, tsy maintsy faly zay satria ahoana moa nafahana mitantana anao any fiainana mandrakizay koa raha tsy eto amin'ny fionana takizao. Fa ao anatin'izany maheno ve ianao, tafiditra ve ianao. Rehefa tsy tafiditra ianao dia zany ny tokony hitomanizanao eo amin'ny hatrehan'Andriamanitra. Tsy mahita anao tsony aho, tsy maheno anao tsony aho, tsy mahatsapa anao tsony aho. Zany ny aton'ny zavatra rehetra. Zay mahatonga lasa kamo, zay mahatonga lasa tsy vonona, zay mahatonga lasa tara lava, zay mahatonga lasa miafahafa, zay mahatonga lasa tsy concentré intsony, tsy mahita anao intsony aho. Masahi manana an'izany fahitsiana izany ao anatrehan'Andriamanitra raha lasena bavy. Dia ho velo finoana zasy ianao. Io ny velomantsika. Maraina ianao velo finoana. Ina dika velo finoana? Maraina ianao mahita an'Andriamanitra. Atoandro ianao velo finoana. Malagasy zao velo vary. Ina dika velo vary? Maraina izy mila vary. Atoandro izy mila vary. Hariva izy mila vary. Zay ao an-trano tena heno mihitsy raha vao matetetika io mofo io tena tsy mety za fiainana izany. Tsy mety za fiainana. Le mofo mantsy aingana be. Vidiana dia ahosotra dia mihinana dia vita, fa le vary mbola ela be vao masaka. Rehefa sahirakirana izay dia mofo ny asesy tena tsy alaise. Satria io ny velomana. Ozy izy ny asan'ny apôstôla miresaka, izy no ivelomantsika, izy no iainantsika. Maheno Jesosy velona ve ianao anatinao ao? Raha vao tsy henonao velona intsony izy, dana popopopo mandoalika miresaka amin'ny tompo. Raha ilaina manao congé dia manaova congé mihitsy. Za mila manao congé amin'ny lakamisy, hivavaka
raha tsy manana toerany ianao am'resaminay pasteur dia mena lakile ianao dia ianao rery ny eto lakamisy na latsinainy tsy fantatro. Mila décision an'izany io raha lasiana bavy a. Azonao ve zany sa masika loatra? Raha tsy samy hetsika nareo vao miteny mafy. Mila an'izany io, mila fanapa-kevitra io. Rehefa naheno zavatra ray ianao fa iny, tsy henonao intsony ilay izy ankehitriny. Averiko hoe tsy ny fahotanao ny tena olany. Faux problème ireny. Tsy ny lalan-dratsinao ny tena olany, tsy ny fahazaran-dratsinao ny tena olany. Faux problème. Fa ny vrai problème. Ianao tsy ohatran'ny ray. Ange voavonjy foana. Efa izay ny tenin Jesosy ko. Za mivavahady, raha za nidiran'ny olona dia mahazo miditra izy dia maninona koa? Mahazo mivoaka. Fa mahazo hanina ihany izy. Mahazo miditra izy, mahazo mivoaka. Fa raha vela amin'ny finoantsika dia tian'Andriamanitra azoto hiditra foana. Aza vela amin'ny fahotanao anakana anao tsy hiditra izany. Efa voavelan'i Jesosy ny elokao rehetra. Na miverina nanondrana ary ianao, na omaly ary ianao, na tamin'ny maraina ary ianao, mbola voavo vazavaza tamin'ny vadinao dia miteny ny antso alika soa. Nefa ianao fa 5 taona mba tsy nilaoka an'izany ny vavanao. To dia fanameloa tena be mihitsy ny eto Jesosy izy ny tena manafo. Fa androany raha mino ianao anatin'ny ray mpimaso fotsiny voadio ty. Ranjanak'omby lasa ranjanak'o laven'ny mbatotromby vavo izy manadio antsika ho afaka amin'ny fahotana maiky any rano Jesosy toy ny ranjanak'ondry tsy misy kilema. Manadio antsika hatramin'ny fieritreretana. Tonga dia voasasy ty ao anatin'ny ray mpimaso. Ao anatin'ny ray mpimaso ianao tonga dia tafiditra ao amin'ny présencen'Andriamanitra. Tonga dia sambatra indray ianao eo ny eo. Tonga dia gaga ianao hoe fahoana ary zany. Sangy fananao an'izao e. Sangy fananao an'izao e. Taon'ny olona fombafomba ilay resaka iny rehefa raikitra fandraisana fanazana. Tsy mendrika ny tsipina izay latsaka ao ambany latabatra ao. Tsy mendrika ny anao izao. Tsy mendrika ny anao izao. Za zanaka raha lasiana bavy. Za mendrika ny azo an'izany zavatra rehetra izany. Ny tsy famendrehako dia za natsangana ho zanaka. Za natsangana ho zanaka. Za olona ozy izy ny tenin'Andriamanitra ny laza hoe za ianareo izay tsy olona akory. Ianareo izay tsy firenena akory. Tsy mikoty angentsika eo anatrehan'Andriamanitra tamin'ny andro zanak'Israely. Ozy izy Jesosy ny resaka. Raha vehivavy tsy mety ny mameny mofo ny zaza. Ho aninona? Tsy tenenao lazao ny akaikinao hoe ambokely ianao hoe. Fa zany inge saritsika. Fa hainao kely ty zavatra ty. Ilay zaza tsy nampidirin'Andriamanitra tao amin'ny fanjakana. Fa ilay ambokely novaino nouvelle créature dia nampidiriny ao amin'ny fanjakana. Lasa zavaboary vaovao izy. No fafany natiora sy ny ADN mampahambokely azy. Dia ampidiriny ao amin'ny fanjakana izy. Ny alalan'inona? Finoana. Asa fitan Jesosy. Mino ianao. Dia tonga dia voadio ny any anatinao. Mino ianao dia mahery ny any anatinao. Tsy mila manifestation zany. Tonga dia misy hery any anatinao. Miatrika ady ianao. Finoana ny tsy anananao mahatonga anao tsy maresy. Finoana. Tsy tafahoana aminy ianao dia tsy maresy. Zay ny problema. Finoana. Zay ny tenenako teo ny loha hevitra ty. Loha teny ty afatra ty nga mavelo finoana. Fa zasy ianao mila velo finoana amin'izay manomboka. Any any problema antsika. Mila foazina amin'ny finoantsika. Ny alalan'izao afatra izao. Mialeto ianao velo finoana amin'izay. Mandeha moty ianao velo finoana. Miatrika ny komba ao anatin'ny tokantrano ianao. Velo finoana ianao. Miatrika ny ady any amin'ny toeram-piasana ianao. Niza manatsatso anao. Niza miteny ratsy ny fivavahanao sy ny Jesosynao. Velo finoana ianao entinao miatrika an'izany rehetra izany. Velo finoana ianao ahafahanao mijoro vavolombelona. Tsy mila zavatra hafa ankoatran'izay ianao. Tsy mila hoe za tsy mahay miteny maniny.
esory an'izany tisy an'izany mahay miteny satria velo finoana zaho amin'Andriamanitra Jesosy ato amiko afaka mijoro vavolombelona amin'ilay anto fanantenana atao natao foko ato zaho afaka mandeha araka ny fahamarinana tsy mihinan-kanina ary ny zanako heriko avany zany anatrehanao mankirakira vola manisa vola raha misy asa anisany hitako hoe tena ratsy dia reny asana bankier manisa vola foana tontolo andro tsy afaka mampirina mihitsy fa manisa ihany ny asanao natrosa taky ninona renao any an-trano any dia eo ianao manisa mandalo eo tananao le zavatra matsiaro an'ilay teny anankiray zay hijery maso fotsiny ihany ianao jery maso fotsiny ihany ianao fa tsy anandrana eo mbavahadiny samary fotsiny ny olona mihinan-kanina ianao mijery maso fotsiny ihany miandro vavahady farazanak'Andriamanitra isika na alay mpanataky ny ahoana ary raha ianao ny présence de Dieu tsisy dikany aminao mandany io fakapanahy tsisy dikany io tsisy dikany na ianao ara-vehivavy tena tonga eo anatrehanao le mba nofinofisinao ianao te efa manambady lehibe lobe tsy hitatry anovana azy mieritreritra ianao tonanga tsy hitatry ray nefa raha tamin'ny fony tanora tony nanatona tonga dia nanaiky tsika na ny ankizy ary hafa ny endriny ankehitriny zao ny ankizy nanahaka lehibe lobe tsy aninony fa milaza aminao raha eo amin'ny tontolon'Andriamanitra ianao misy fo hafa mihitsy ao anatinao dia misy fifaliana hafa sahanao mandazy avansa rehetra ao na saintaire io na inona sahanao tsy olana aminao mihitsy satria misy fafenona ao anatinao misy fafenona mino ianao dia miaina an'izany dia lasa mahafinaritra io fiainanao ho zany resaka hoe tsisy ninona miova kory ao anatin'ilay fiainana tsisy ninona miova miady ihany miady ny tsy fampina ihany tsy fampina mety miampy ary le izy fa rehefa tafiditra ianao dia afaka mirenao ampiay ianao ary le ampiay ianao tsy olona mionona akory atao moa fa efa zao ny anjarany men'ny tompo ekeko Jesosy namafy azy tsia fa olona mianina olona afapony amin'ny fiainany olona mivavaka dia miresaka afapoa tena afapoany amin'ny fitiavana ampiaina zay ianao ny amin'ny tontolon'Andriamanitra raha vao tsy ao ianao tsisy zavatra hafa ataonao ankoatr'izay midira mivavahady mandehanao amin'ilay lalana natao hoe mibebaka dia tafala ao amin'ilay lalana ianao dia mila miverinao amin'ilay lalana asinao natao hoe mila mibebaka dia tsy miditra intsony ao amin'ilay vavahady ianao dia mila miverina miditra ao amin'ilay vavahady ny ambiny ho fruit fotsiny na naninona ianao na naninona fruit ny anarany reny na miverina ny teniteny foana ianao na miverina mihitsy ary ianao napidina kely mihitsy aloha tena mafy ny adinao na mifoka kely tao ambadika ny WC mihitsy ianao sitina mafy mihitsy ianao ty tena ato amin'ny tsisy mahita ato tingitinginao ianao mifona Jesosy tsisy farany ato le fonana amin'io le misitona fa tsy azonao mihitsy hoe tsy ny olona fa ianao tsy eo amin'ny fanatrena rehefa eo amin'ny fanatrena ianao tatinao ny zavatra rehetra mahery ny fona mahery ny any anatina niarana fahaverezana ianao niarana faty antoka ianao amin'ny Hebreo misy an'izay tantara zay faly rareo raha misy mangalatra fanananareo venareo moa fa ezaka be zany tsy ezaka ngy zany ary tsy angatany zany za koa Jesosy mba ampianaro hifaly rehefa mba tratra ny zavatra ohatr'izao ianao moa ve angataka hoe rehefa mba misy mangalatra ny fananako ampianaro aho hifaly tsy zany le izy amboary a Jesosy mba ho toanao tsy zany le izy finoana fotsiny irery ihany finoana ady tsara ny finoana zay le voasotra ady tsara ny finoana le bon combat de la foi
finonana fana miditra izay ny aretana. Amen. Androany mialoko marina velofo. Mediva ho eo amin'ny tontolon'Andriamanitra. Fefansokafana ho anao zany. Io natao hoe teny fikasana ho ahy sy ho anao. Teny fikasana antsika tsy ho tahiny ianao raha mivoaka sy miditra. Ny teny fikasana ho antsika tsy arena sy voninahitra ary fiainana. Ny teny fikasana ho antsika tsy ho vokisako faela velona izy ho arasehoko azy ny famonjeko. Tsy izany ny teny fikasana ho antsika. Fa ny teny fikasana ho antsika Jesosy ho vavahady, tsika manana akse ao aminy, mihinana sakafom-pana izay omeny, misotro fisotro-pana izay omeny. Alakitsika kehitriny dia no mahitaratra ny fiainantsika eo anatrehan'ny Tompo. Velo finoana vea. Sa efa niemotra ny amin'ny fona. Raha niemotra ianao dia fotoana fibebahana androany. Amen. Ina moa ilay fibebahana teo? Miverina ho aminy. Miverina ho aminy. Tsy ilaina tany saina akory ny fahotana, fa ny fibebahana miverina ho aminy. Tafaverinao ianao, katona ny rara. Tsy tafaverinao ianao, anao fahotana hafa indray ianao na dia ialanao ary ty iray talody. Toetsangana hivavaka iresaka amin'ny Tompo. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soa tompoko.